Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany dia nandeha izy sy mba ny mpianany ka nihita ny lohasan'Andrika Kidrona. Ary nisy sato eo izay nidirana izy sy ny mpianany. Ary Jodasy koa ilay namadika azy dia nafantatra izany toerana izany satria mpakao matetika Jesosy mba ny mpianany. Ary rehefa nahazo miaramila iray toko sy mpiambina avy tamin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo i Jodasy dia nakao nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantatra Jesosy izay rehetra hanjoa azy dia nanatona azy ireo izy ka niteny tamin'ireo hoe: Iza moa no tadiavinareo? Ary nivalian'ireo hoe: Jesosy avy any Nazareta. Hoy Jesosy taminy: Izaho no izy. Ary teo koa i Jodasy ilay namadika azy. Raha vao nilaza taminy Jesosy hoe izao no izy dia niemitra ireo ka lafy tamin'ny tany. Ary nantany azy indray Jesosy hoe: Iza moa no tadiavinareo? Dia hoy izy: Jesosy avy any Nazareta. Dia hoy Jesosy hoe: Efa nolazaiko taminareo fa izaho no izy. Koa raha izaho no tadiavinareo dia avelao andeha ireto. Mba hahatanteraka ny teny izay nolazainy hoe: Tsy nasiako very izay nomenao aho. Ary nanana sabotra i Simona Petera dia nanatsoaka izany ka nikapa ny sofin'ny mpanompo ny sorona be ary nahafaka ny sofin'ny havanana. Malko no anaran'ilay mpanompo dia hoy Jesosy tamin'ny Petera: Ampidiro amin'ny tranony ny sabatra aho. Tsy hosotroako va ny kapoaka nomeny raiko aho? Ary ny miaramila iray toko sy ny mpifehy arivo ary ny mpiambina tamin'ny jiosy dia nisambotra an'i Jesosy ka namatotra azy. Dia nitondra azy tany amin'ny Anasy aloha fa izy no rafozan'i Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany. I Kaiafa dia ilay nanome saina ny jiosy hoe mahatsara raha maty ny olona iray hamonjena ny firenena. Ary Simona Petera sy ny mpianatra iray koa dia nanaraka an'i Jesosy ary fantatry ny mpisorona be io mpianatra io dia niara-niditra tamin'i Jesosy ho ao an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be izy. Fa i Petera dia nijanona teny ivelan'ny vavahady. Dia nivoaka avy tao ilay mpianatra iray izay fantatry ny mpisorona be ka niteny tamin'ny mpiandry vavahady dia nitondra ny Petera niditra. Ary hoy ny ankizivavy mpiandry vavahady tamin'ny Petera: Moa ianao mba isan'ny mpianatra io lehilahy io? Hoy izy: Tsy izy aho. Ary namelona afinarina ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha ka nijanona namindro teo. Fa nangatsiaka ny andro ary mba nijanona niara-namindro taminy koa i Petera. Ary nanadina an'i Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarany ny mpisorona be. Fa Jesosy namaly azy hoe: Izaho no teny miariary tamin'izao tontolo izao. Izaho nampianatra mandrakariva tao amin'ny sinagoga sy tao amin'ny tempoly izay iangonan'ny jiosy rehetra ary tsy nisy nolazaiko tao amin'ny takony. Koa nahoana no manontany ahy ianao? Ireo izay niaino no anontanio izay nolazaiko taminy, fa ireo no mahalala izay nolazaiko. Rehefa nilaza izany teny izany izy dia namely te hamaina an'i Jesosy ny mpiambina iray izay nitsangana teo sady niteny hoe: Zany va no famalinao ny mpisorona be? Dia hoy Jesosy: Raha ratsy no nolazaiko, ambarao izay maharatsy azy. Fa raha tsara ihany kosa, nahoana ny dia mamely ahy ianao? Ary nasainy Anasy ny hoentina ampatorana ho any amin'ny Kaiafa izay mpisorona be izy.
Ary nijanona mindro teo i Simona Petera dia nisy nilaza taminy hoe: moa ianao koa mba isan'ny mpianany? fa nandà izy hoe: tsy izy aho. hoy ny iray tamin'ny mpanompo misorona be havan'ilay nokapain'ny Petera sofina. Tsy efa hitako niaraka tamin'ny tao anaty sa va ianao? Dia nandà indray Petera, ary niaraka tamin'izay dia nisy akonaneno. Ary noentiny niala tao amin'ny Kaiafa ho ao anaty lapa Jesosy vao maraina ny andro tamin'izay. Nefa tsy niditra tao anaty lapa ireo fa ndrao voaloto satria hihinana ny Pasika izy ireo. Ary nivoaka ho eo aminy teo ivelany Pilato ka niteny hoe: inona moa ny ampanganareo io lehilahy io? Dia namaly ireo hoe: raha tsy mpanao ratsy izy tsy mba natolotra ianao. Ary hoy Pilato taminy: entonareo izy ka tsara ho araka ny lalànanareo. Hoy ny Jiosy taminy: izahay dia tsy manam-pahefana hahafaty olona. Izany dia mba hahatanteraka ny tenin' Jesosy izay nolazainy ka nanambarany ny fomba fahafatesany izay efa hiaretany. Niditra tao anaty lapa indray i Pilato dia niantso an Jesosy ka niteny taminy hoe: ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Dia novaliany Jesosy hoe: hevitrao ihany va no ilazanao izany sa nisy hafa nilaza taminao? Namaly Pilato hoe: moa Jiosy va aho? Ny firenenao sy ireo lehibe ny mpisorona no nanolotra anao tamiko. Inona moa no nataonao? Hoy Jesosy hoe: ny fanjakako dia tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanomboko mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy aho. Nefa amin'izao fotoana izao tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary hoy Pilato taminy: mpanjaka ary va ianao? Dia namaly Jesosy hoe: voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao dia ny anambarany marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Hoy Pilato taminy: inona ny marina? Rehefa avy nanontany izany izy dia nivoaka nankeo amin'ny Jiosy indray ka niteny taminy hoe: tsy hitako izay elony na dia kely akory aza. fa misy fomba fanaonareo amin'ny Pasika dia ny hanafahako olona iray ho anareo. koa tianareo va raha afahako anareo ny mpanjakan'ny Jiosy? Nefa ireo niantso indray hoe: tsy le io fa i Barabasy. Kanefa i Barabasy dia jiolahy. Tamin'izay dia nalainy Pilato i Jesosy ka nasainy kapoiny.